Riandriamanitra manjakao ao sy akalaza na sanandro izay toria. Ankalazana sanandro sy lehibe Jehova ka tokony hoteraina indrindra ary tsy lakitry ny saina fa lehibeazany. Milaza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saitsainiko. Anonona ny fahatsiarovany habeny fahatsaranao izy sy ioko ny fahamarinanao. Amen.
Marsa ty ry ankizy tanora nitarika ao amin'ny fandinihan-tena ny tompo sokafiarin'ny baibolintsika ao amin'ny filazantsarany lioka filazantsarany lioka toko 5:10 ka ny andininy 1:30 lioka toko 5:10 ka ny andininy 1:30 rehefa mahita dia ndeha tsika rehetra mamaky azy mafy sady miaraka tsara amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe anaka ianao eto amiko mandrakariva ary ianao avokoa izay rehetra nanako ndeha hoe veritsika indray mandeha roy ny rainy taminy anaka ianao no eto amiko mandrakariva ary ianao avokoa izay rehetra nanako amen. Tantaran'iza moa zany rakizy tantarany zanakadala tantara efa diso fantatsika loatra mahavariana indraindray rakizy sy tanora fa tsy mahafaly ny olona mihitsy ny mahita ny maditra miverina ao amin'ny tompo satria misy ny manesoesy hoe iny ve kanefa tsy tokony faly ve tsika raha hoe mahita ny maditra miverina ao an-trano tokony faly isika fa nefa ny contrairan'izany ny zavatra misy tsy mahafaly atsika ny mahita ny maditra miverina ao amin'ny tompo fa sosotra indray ary ny matetika ataontsika enoy eny ny toy ny tantara
teto dia ny dadany mihitsy sy avy eo no nivoaka nampandrosan'ilay zanany lamatoa ary ny teny tampitiavana be nanao hoe anaka ianao ato amiko mandrakariva ary ianao avokoa izay rehetra ny nanako. Ny zanaka trano ry havana dia afaka mifaly sy afaka mampiasa ny zavatra rehetra izay ananany ray aman-dreniny raha fantatra fa mahasoa izany. Sa tsy izany rakizy? Zany mihitsiny. Endre zany fitiavany ray atsika, izy no mampandroso atsika avy any velany hiditra ao an-trano. Amin'izao fotoana iainantsika zao mantsy dia maro n'ireo tanora izay miala sakana no mihevitra fa mahasositra ny ao an-trano satria mibedibedy foana, miteniteny foana, hany ka mankaleo ny farany. Izay ny fiheverantsika ny ankizy sy ny tanora ny ao an-trano. Zao anefa ny marina rakizy sy tanora. Toerana namboaran'Andriamanitra atsika ny ao an-trano. Fahazakivy na sorena zany ny amin'ny fananaran'ny ao an-trano. Iza moa ny ananatra atsika raha tsy ny ao an-trano, na koa ireo namantsika izay manana ny tompo sy ireo namantsika izay mafatoky. Sa hoe za tsy miraharaha zany rangaha, fa leo any anaran'ny fiainana any. Sanatria zany rakizy tanora, zany ry malalan'i Jesosy. Misy zao ny amintsika eto ireo namantsika izay anoany mbola tena ao anatin'ny ditra. Eny fa na dia mety miala amin'ny fivavahana mihitsy ny ary. Fa isika izay manana ny tompo kosa dia matsiaro sambatra ery. Indrindra fa ny maheno an'ilay tenin'ny tompo manao hoe anaka ianao ato amiko mandrakariva ary ianao avokoa izay rehetra ny nanako. Raha maheno an'izany teny izany atsika izay manana ny tompo dia tsy ho tafandromandry. Mahatsiaro indray namantsika izay tena mbola ao anatin'ny ditra ary isika dia vonina hitaona azy ireny indray hiverina ao amin'ny tompo satria ny lohahevitra antsika dia manao hoe mitarika amin'ny fandinihan-tena ny tompo. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay ry Jesosy zokinay io raha mbola afaka indray nandre ny teninao. Tena tsapanay fa tena tianay tokoa ianao, fa raha naditra izahay dia nanarinao. Ianao ihany koa dia manana izay tokony ilainay ao aminao, koa dia mivavaka izay ho an'ny namanay izay mbola ao anatin'ny ditra. Ampodio izy ireny Jesosy, ampiverenao aminao izy ireny, mamelany elony. Fa tianao hovonjeny izy ireny satria zanakao sy zandrinao. Misaotra indrindra Jesosy, fa amin'ny anaranao no hivavahanay. Amen. Iaraka maky sy hain'ny teny soratra masina tsika. Zany Andriamanitra araka ny fahasoavanao
araka ny be ny fiantranao vonoa ny fahadisoko sasao madio mba ho afa-keloka ary diovy eo mba ho afa-pahotana fa tsaroko ny fahadisoko ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako taminao dia taminao ny nanontako ary izay ratsy eo masonao nefa nataoko mba ho mariny ianao raha miteny ary tsy anatsiny ianao raha mitsara indro tamin'ny eloka niterahanay ary tamin'ny fahotana ny torotoroanay ny reniko indro fahamarinanao am-pony sitrakao ary fahendrenao amin'ny miafina no ampifantarinao ahy diovy isopo aho afa-pahotana dia adio sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka ampandreneso fifaliana sy faharavoravoanao hifalian'ny taolana izay voavakivakinao afen'ny tavanao ny fahotako ary vonoa ny eloko rehetra am'irony fo madio Andriamanitro ary avozy orina marina ny fanaiko ato anatiko ary aza manary ahy hiala eo anatrehanao ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko ampitio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao ary toany fanahy mazoto aho ko amin'izany dia tsy manan-kalahatra ianao raha lehilahy nazovy ianao izay mitsara fa izay hitsarahanao ny sasany no hanamelohanao ny tenanao koa fa ianao izay mitsara aza dia mba manao izany ihany koa nefa fantatsika fa ny fitsaran'Andriamanitra dia araka ny marina amin'izay manao tsy toy izany ary ianao raha lehilahy izay mitsara ny manao izany kanefa manao izany koa ny tenanao moa ataonao va fa ho afa mandositra ny fitsaran'Andriamanitra ianao sa amavonao ny aren'ny famoram-panainy sy ny fandeferany ary ny faharipony satria tsy fantatrao fa ny famoram-panahin'Andriamanitra dia mitaonanao hibebaka fa niditranao sy ny fonao sy mibebaka no iraketan'ny fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsarana marin'Andriamanitra izay amaly ny olona rehetra araka ny asany avy ho an'izay maharitra manao soa mandrakariva ka mitady voninahitra sy laza ary tsy fahafatesana dia fiainana mandrakizay fa ho an'izay mitady ho an'ny tenany ihany kosa sady tsy manaraka ny marina fa manaraka ny tsy marina dia fahavinirana sy fahatezerana ny fahoriana sy fahantrana ho an'ny fanahin'ny olona rehetra izay manao ratsy amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jetilisa koa fa voninahitra sy laza ary fiadanana kosa ho an'ny olona rehetra izay manao ny tsara amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jetilisa koa fa tsy misy fizahan-tavan'olona amin'Andriamanitra tsaraina ianareo fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo ary araka ny ohatra ataonareo no anoarana ho anareo ary nahoana ianao no mijery ny sombokazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao fa ny andry eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe aoka aho anaisotra ny sombokazo eo amin'ny masonao nefa indro ny andry eo amin'ny masonao ry mpiatsara velatsy esory aloha ny andro eo amin'ny masonao ary amin'izay vao hitanao tsara ny anesorana ny sombokazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao amen ray masonao
izy amintsika ny sahan'olotra tonakalo hoe ity tonakalo ty dia atolotro no zahanangalatra vadin'olo. Tanareo le atao amin'ny Davida afa mihitsy hoe asoroka aloha ty andro be ty mba tsy ho vony vahoakako. Asa mbola tsy naheny aloha le tonokalo napetra amin'ty eo mihitsy fa zavatra hafa matetika atao noho ny fitiavako azy sisy iny be mpanao iny fa atsiarovana an'izao fa raha zavatra negativa ohatra amin'ity tsy dia misy manao ny fahitako azy fa ny anazy nasiny an'io io no tena andininy voalohany amin'io io no tena andininy voalohany anaty soratra masina io ny soramandy soratra masina fa io no manomboka iza ny sahan'olotra hira ampirena amin'le korala dia soratiny eo tamin'ny zanangalatra 5 millions na 1 milliard tamin'ny toeram-piasako anaovako amin'ity hira ty reniny korala antsan'ny folo alin-dah azonareo le zavatra mpianariny amin'io zay ny ampianarin'ny Davida tena hainy mihitsy ny bata le andro be teo masony mba hananarina ny hafa ohatra zany ary tena sa izy mpanjaka izy tsy n'importe qui kory izy fa tena sa izy tsy nilazany nanenjika ny natana mako nananatra azy le mpaminany hoe inona koa ialahy fa nahatsiaro izy hoe amindeo soratako mihitsy dia soratako amin'ny lohateny kira ele izy amin'izao andron'ny karimy zao dia izay le mifampitona ry abako le aza mitsara mba tsy ho tsaraina tsy hoe samy mifampijerijery dia samy manafinafy le mihitsy izay fa misy tony eo ambany io hoe miara mandiny tena miara mamantitra ny tenantsika isika mamantitra ny tena koa amantarako anao itenenako hoe ty mety ty tsy mety afahako ny tenako mba azoko manafaka anao manafaka amin'ny tenako miaraka amin'ny Kristy dia manafaka anao dia miamikisaka mankana amin'ny fahatsarana isika ary zay le atao anatin'ny fiangonana mifampitontaona mba hiatsara ny fampitontaona mba ho masina kokoa na dia misy ary ny fahalemetsika tsirairay avy zay mangeja atsika mety ho ngeza mety ho kely dia fa amindao samy hijery tena dia mifampijery amin'ny hafa dia mifampitatana mifampandroso isika amin'ny tompony voninahitra ho amintsika ny fitiavana amen.
iombana vavaka isika ry havana. Ry Jesosy Kristy tomponay, mpamonjy anay ianao. Tsy mitsahatra ianao mitarika anay ho amin'ny fandinihan-tena. Indreto Tompo dia misaotra anao zahay, satria tsy mitarika fotsiny ianao Andriamanitra aminay andinika ny tenanay, fa ambaranao anay mazava ny torolalana izay arahinay atongavanay amin'ny fibebahana. Naseho taminay teto Tompo tamin'ny alalan'ny teninao izay nampitondrainao ny mpanomponao, izay mampianatra anay tsy hitsara ny hafa, ary izany tokoa Tompo ny fahalemenay. Maika ery izay tsara ny hafa, nefa ny fahotanay dia takonanay, hodianay tsy hita, ary ny zavatra lehibe izay nampafantarinao anay anio ihany koa Tompo, ay ny olona izay vonina hibebaka marina dia sahy izy maneho ny fahadisoany ho fantatry ny hafa, mba hahafahana manitsy ny hafa tsy ho renitra ao anatin'ny fahotana intsony. Fahalemenay dia fahalemenay Tompo, noho ny toetra ratsinay. Matetika izahay manao fahadisoana dia takonanay araka izay vitanay, tsy sahinay aseho, tsy ankasitrahanao anefa Tompo izany. Ankehitriny Andriamanitra raha mandiniky ny tsy fahatantaranay izahay, tena menatra ny fahamasinanao Andriamanitra izahay. Tompo Andriamanitra io, mamindraha fo aminay, diso izahay, mangataka ny famindramponao Tompo, ny amelanao ny helokay. Ao anatin'izany rehetrarehetra izany Tompo, dia efa samy nanao ny fahadisoana lehibe teo anatrehanao izahay tsirairay avy. Koa miangavy anao Tompo izahay, no henonao ny vavaka izay ataonay tsirairay avy ao am-ponay. Misaotra Jesosy Tomponay io, matoky manantena izahay fa Andriamanitra matoky ianao, ary matoky amin'ny teninao ka ho ianao hoe Andriamanitra miaino ianao, tsy lalondalovana, ka miaino ny fibebahana izay mibebaka marina tokoa. Manantena Tompo izahay fa mindra fo aminay ianao. Ataonay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.
fitiavana malala rehetra ao amin'ny tompo. Andriamanitra izay tompontsika dia Andriamanitra miaina sy mamaly vavaka ho an'izay bebaka marina tokoa. Voaraiso amin'ny fifaliana eo amin'ny mpitsanganana ny famelan-keloka izay atolotra ny tompo ho antsika. Hoy ny apôstôly masina, koa amin'izany satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika, aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa fony mbola tsy nanan-kery isika, dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavana antsika, fa fony mbola mpanoty isika, dia maty hamonjy antsika Kristy. Noho izany ry havana, voavela ny eloka reny noho ny anaran'ny masina, midy eran'ny tompo. Sambatra ny olona izay voavelany eo, sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain Jehova eloka, ary tsy misy fitoka ny fanahiny. Amen. Iombom-bavaka isika. Endre iry Andriamanitra tompo-tianay eo, ny fifalianay mivelona amin'ny fitiavanao, mahatratra ity alahady anety. Tsapanay tokoa izany ny alehibe ny fitiavanao izany, satria na dia mpanota aza izahay. Raha ny antafamindra-po sy fanadiovana taminao, dia niraisinao tamin'ny fahalemena izany. Eo anatrian'izany ahy, indreto izay vahoakanao, rehefa nandray ny fanadiovanao izany, mahatsapa ny alehibezan'ny fitiavanao, izay tsy misy mahapetra manerana izao rehetra izao. Andriamanitra lehibe tokoa ianao, koa mitondra ny hetahetan'ny fonay vo ampilatananao ary izay tompo. Mianjaanja sy tsy misy miafina aminao akoa ny fiainanay tsirairay aby. Tompo, todeo mandrakariva, jereo mandrakariva izahay, ka sitrano izay rehetra mara. Ampahatanjao izay rehetra malemy, omeo toky sy fanantenana izay rehetra kivy sy reraka, ary efa mila halemy finoana enikio. Tolory izay rehetra tsy manana ara-bola ara-tsakafo, ara-pitaovana, ara-kevitra. Mivavaka aminao izay tompony amin'ny fiainany rehetra. Anao izay efa nifidy sy namendry azy, ny miasa makadily izay
hanatanterahan ny fanompona amin'ny firenena sy ny tanindrazana. Andriamanitra tomponay, omeo hery tanjaka fahasalamana izy ary tarihany ty mba ho isan'ny olona hatoky anao hatramin'ny fahafatesana ho feno falomorantena izy mianakavy fa mba ho taratra eo anatrehan'ny fiarahamonina sy miasa izay sahaniny. Mivavaka aminao zay ny amin'ity olom-boakidinao, Révérend Docteur Michael Rakoto Zaky mianakavy. Asa mafy sy makadiry tokoa napetraka ho aminy. Ny fidiananao azy tao anatin'ny maro. Raha amin'ny maha-olombelona azy tompo dia tsy zaka ny toy izany. Fanao zay efa nifidy sy nalindra azy amin'izany asa izany. Na eo anatrehan'ny fiangonan'ny filo alin-dahy manerana ny nosy, eo anatrehan'ny amin'ny sahan'ny FJKM, asa mafy avokoa izany tompo. Kanefa matoky zahay, fanao zay efa nifidy azy amin'izany any, tsy anila azy iry, tsy anala baraka ny voninahitao, fa hitarika azy hatrany. Hanome hery tanjaka fahasalamana, hampitombo ny fahalalana, ahafahany hamita ireo azakazaka masina zay efa napetraka ao aminy. Lavaka zay ho an'ity fiangonanao ity. Andriamanitra tomponay, anao no nanorina izy ty, no angatanay hiasa kely ao anatin'ity, hampitombo ny fifankatiavana ary indrindra hampitombo finoana firaisankina mba ho tena fiangonana miorina sy mijoro amin'ny anaranao tokoa ity fiangonana ity. Eo anatrehan'izany tompo tsy miakina aminao, mitompo-ankalazana izay tanteranay amin'ity taona ity. Ankalazana ny fahadimy amby roapolo taona mitimpa nentinao Docteur Michael Rakoto Zaky. Andriamanitra tomponay, anao anie no angatanay hiasa, anao zay efa nitarika azy nandritra ny taona maro zay, no angatanay an'itioa atanteraka halavoraro ny tompo-ankalazana ny voninahitao ary hitahihany ty tompo mba ho tena ho taratra tokoa izany eto amin'ny sahan'ny FJKM sy ny tanindrazana. Tompo Andriamanitra io, rehefa avy an'ity zay dia hiroso ho amin'ny rodorodo fahasoavana. Indreto zay vahoakanao roto, samy nomenao nitoloranao fahasoavana avokoa, koa ataovy mahatsapa tena. Hanatonanao amin'izany, hanolotra izay efa nampisambolinao anay, nomenao hitehirizinay, hatolotra eo anao. Tsy ny amin'ny tenanay ihany fa izay rehetra anananay ry tompo, tarihy izay ao anatin'izany rodorodom'ny fahasoavana. Ary ataovy manana fifaliana ho ampanatanterahana izany. Ny fiarahanay misakafo rehefa avy an'ity tompo dia anao zay efa nampianatra anay tamin'izany, fony tamin'ireo apôstolinao ny amin'ny fiaraha misakafo. Ny tena sakafo ny fifankatiavana, fiombonana firaisana aminao Kristy tokoa no anatanterahana izany. Vavaka zay ho an'ny tatika masina zay tanterahan'ireo katekomenina. Tompo Andriamanitra io, anao zay efa naniraka ireo apôstolinao, andeha iteto zao tontolo izao, hitory ny teninao, hatanteraka halavorary ny dia ary hahatafika tokoa ireo izay tsy mbola ao anatin'ny valanao. Maro tompo ny zavatra tena angatahana, kanefa toy ny fiainanay. Anao izay efa miantso anay ho amin'ny voninahitao aniny, angatanay hamelo anay ho amin'ny tsara rehetra. Ianaran'i Jesosy Kristy tompo, ilay mpiheny vavaka no angatahanay, hitokisanay n'izany valy mitangatahanay izany. Amen. Ny olona voavela heloka riavana dia say manambara ny finoany ampahady masy. Koa andeha arisika anonona mifandimby ny fanekempinoana laharana fahaefatra ao amin'ny liturjia manao hoe manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy sika. Dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe sy araka ny teny nataon'Andrea hoe sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe sy araka ny teny nataon'ny Samaritanina hoe sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe
ary araka ny tiany nataon'ny Tomasy hoe tompo sy Andriamanitra. Aoka hipetraka ny fiangonana. Izao atsika dia iroso avy hatrany amin'ny vaovaon'ny fiangonana. Dia ho aminareo rehetra ny heriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ary antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray ny raharahan'ny fiangonantsika avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Ampatsahivina ny fikambanan'ny diakonina sy loholona fa mitohy hatrany amin'ny fianaran-kira isaky ny alahady maraina amin'ny 7 ora sasany ho fanomanantsika ny alakamisy masina. Niangaviana ihany koa ny sampana rehetra mba handray ny anjara labozia izay ampiasaina amin'ny herinandro masina ao amin'ny biraon'ny sekretaria. Ny fivorian'ny biraon'ny fiangonana sy ny mpihevi-draharaha dia ho tanterahana ny sabotsy 18 Martsa ho avy izao. Ho an'ny biraon'ny fiangonana manomboka amin'ny 7 ora maraina, ho an'ny mpihevi-draharaha amin'ny 9 ora maraina. Koa manentana antsika rehetra hiomana amin'izany. Avy amin'ny komitin'ny fankalazana ny Jovily volafotsiny ny mpitandrina, anio no hanatanterahantsika ny rodorodo-pahasoavana. Aorian'izay misy ny fiaraha-misakafo izay hanasana antsika mianakavy ary mahakasika kosa ny panier garni ho an'ireo izay nandray anjara tamin'ny be mahakasika izany dia raisina izany amin'ny heriny anio 7 Martsa. Avy amin'ny sampana sekoly alahady, ampatsahivina ny komity sy ny rantsana sosialy sy fampandrosoana fa amin'ny heriny anio ny fanokanana azy ireo. Mila meona ny ray aman-dreny mpitandrina amin'ny heriny anio amin'ny 10 ora mialohan'ny fanompoam-pivavahana. Avy amin'ny safifa, noho ny sakafo piraisana izay ho tanterahana anio dia tsy misy ny asa sy fampaherezana. Rakim-pisaorana, misaorana Jehovah ary fanahigo, ary izay rehetra atao anatiko, misaorana ny ara-masina. Ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny lokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hivina ny andavaka, izay manarona famindram-po sy fiantranan-anao. Salamo 7:1 ny andiny voalohany hatramin'ny 4. Rakim-pisaorana noho ny tsingerin-taona volamena na haterahana atolotra ho an'ny révérend docteur Rakotsafy Mikael, ny STK, rantsana antoko-pirantsana 10 alin-dahy ary ny sampana sekoly alahady rantsana Taniketsa. Mangataka vavaka. Dia toy izay indray ny raharahan'ny fiangonantsika riavana, voninahitra ho an'Andriamanitra irery. Miroso amin'ny herinandro masina isika manomboka amin'ny sampandrofi. Ataoko efa samy nahazo ny anjara fandaharany daholo ny sampana rehetra efa ela, efa ho tapabolany nivoaka ny fandaharana ho an'ny fitarina fotoana isakariva, efa samy naka ny azo daholo ny filohan'ny sampana ao amin'ny borao dia miomampanahy amin'izany isika. Porisina antsika katekomena mba handray anjara mitafika masina araka ny voalaza teo, anisan'ny pepetra anokanana izany. Ny rodorodo-pahasoavana araka ny voalaza teo dia atao aorian'ny rakitra. Mizara zany ny fotoana ny rakitra aloha no mandeha aloha. Ny rakim-pisaorana, misaoran'Andriamanitra ny fahavitany batizana zanakay manolotra rakim-pisaorana tononona ho an'ny mpitandrina rehetra. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Iroso amin'ny rakitra isika, io ny diakona andamina antsika amin'izany.
ny boky tononkalo ny mpitandrina re matondro rambara dia mbola misy ho antsika izay mbola milan'izany ny antsoan'ny pastera mbola misy be le izy mbola misy le izy efa tonga eo tompoko misy dekona mitondra azy mandehandeha any.
Mipetraka isika. Tonga amin'ny fanehoana ny rodolom-pahasoavana isika, dia izao ny fandeha ny tokony komitiny Jobily no miteny eto fa saingy fatatsika fa seriny ao ambany ao zareo mikarakara ny sakafo. Rodolom-pahasoavana zany nehoantsika eo anatrehan'Andriamanitra nahazo fahasoavana. Tsy voatery handrotsika rakitra ianao fa iodina avy eto ampovoana eto isika zany aneho zany fahasoavana azontsika zany tsy voatery anao rakitra ho ianao, ao ny anao balopy, ao ny anao rakitra alamin'ny komity zay, fa ny ainao mitsangana amin'ny fahasoavana. Dia ny 3F nanentana antsika amin'izany mitalentany zareo da naraka ny mpitandrina mianakavy, mpitandrina rehetra mianakavy satria zay nahazo fahasoavana be indrindra. Dia ny dekona zany andamina ny avy anarina zany tsy tahaka ny rakitra atsika andavanandro fa ampovoany zany miditra loto zay le izy. Dia avy eto dia miodina zay nandaminanjareo azy. Dia ny 3F zany andeha anaraka eo zany zay mpitandrina rehetra. Dia isesisiky ny W zany isika ianao misehona Andriamanitra ny zava-dehibe fa zay nankalazantsika azy. Ka hira fanevan'ny Jobily no raintsika iomanana amin'izany dia manomana avy hatramin'ny 3F dia ny mpitandrina orian'izy ireo mianakavy. Hira fanevan'ny Jobily raintsika eo hitsangana antsika rehetra amin'izany hira zany dia vita ny hira mipetraka isika. Afaka mandihy ianao, afaka tsy mandihy koa ianao, fa rehefa tsy mandihy ianao dia azo mihezanao zay mandihy na tsy mahay ary. Now, Faiza, na tu izawa na
ao artsika rehetra mitehaka ho an'Andriamanitra aseho ihany tompo anazy fahasoavany ianao tanatsika rehetra ary ambony daholo ao ilany ianareo mandeha amin'iny couloir mihitsy ny tena irinay mba handia araka aminay a tenareo eny ampitoerana koa ie dia zay avaty amin'ny akavanana mandeha any amin'ny akavanana sady mandia any a ny aty amin'ny akavia koa torak'izay ihany ao ary aseho mihitsy hoe nahazo fahasoavana ianao dia rehefa mandeha amin'iny ianao zany a dia ataovy ohatrany hoe nahazo fahasoavana ao ary iya
Rain'Andriamanitra. Alleluia. Agnisan'ny zavatra mahagaga, mbola misy olona teo tsy mbola nisokabava mihitsy. Misy ny tsy mbola nihetsika mihitsy, fa izao fahasoavagna, fanomezam-pahasoavagna daholo reo. Ataoko fa ampy tsara fitondrana mbavaka ity zavatra ty androany. Ho an'ireo tsy mihira, tsy mihetsika ireo no mitondra mbavaka izao, rodorodim-pahasoavagna izao. Sua CC,
mandeha anao manao fietika alefa rehefa mandeha amin'iny ampovoany iny ianao dia aza mandeha tongotra fotsiny fa arao ny aty aloha ao ary Hey!
mangataka hira anankiray dinany reto 3F reto. Marina izao fotoana tapany voalohany izao tsika tsy mbola mivoaka akory isika fa ny komiteny jobily nandamina antsika amin'ny sakafo piraisana, sakafo paravoravona iombona antsika. Mitsangana isika anao nira mialoha sy aoriny tsodrano. Itahinareo ny tompoka iaranareo, hotahina ny aronao, hotahina teraky ny kibonao, hotahina raha miditra, hotahinao mivoaka amin'ny tokantranonao. Ka ho jobily fanafahana no aminao, ho afahana ny taninao, ho afahana ny fianakavianao, ho afahana ny zanakao. Hotovan'ny fitahina ianao, avy anandanitra ny andony lanitra, avy ao amin'ny tany ny tsirony ny tany. Ka ny fahasoavan'i Jesoa Kristy ny fiavan-Andriamanitra ray, fampiraisana aina amin'ny fanamasina ao aminao rehetra ny Amen. Yeah.
mipetraka ivavaka mangina isika to. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny mampiomana hatrany ny 3 zany hiakatra amin'ny sehatra eto mandra-piomanana sampana sasany dia mifandamina isika amin'ny fiakarana eto komitiny jobily koa zany andamina antsika dia mbola tsy misy mivoaka zany isika zany raha azo atao angataka ny 3 zany hiakatra eto dia efa miomana ny sampana amin'izay fandimby hiakatra eto dia misy fandaminana koa ataony komitiny jobily. Fifaliana ny lazana efa vonona ny sakafo dia anao vavaka mihitsy pastera zay vao miakatra ny VFL amin'izay tsika milamina tsara amin'ny fandaminana rehetra dia andray fitenenina ny komitiny jobily